Miarabantsika tsy riavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity alady maraina ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro indray ankehitriny, nomeny tombo-taona ary ihany koa ahafahantsika indrindra miditra anatin'ny herinandro vaovao. Ny rina dia azo hery ianao ary ampisehoan'ny voninahitra koa amin'ity herinandro ity. Aloha indirantsika ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. I Tompoandriamanitra tolotrainao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao izay fa mbola nomenao zavatsoa tokoa dia ny mofofinaina mahavelona izay avy aminao. Andray ny teninao izay ankehitriny, amboleo anay ny faharetana, ny finoana, ny fanetrehetena ary aoka ny tsaray avy aminay traka fa tsy hitolefika. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinaina antsika androany dia manao fandresena ho an'ny mpakatoa. Amin'ny Jaona 4:7-telopolo manao hoe: izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matokia, izaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Amen. Tonga teto amin'ny tontolontsika i Kristy mba ho antoka ho an'ny taranak'olombelona ka nanamboatra ny lalana azahoany rehetra fandresena. Tamin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo herim-panahy, tsy fikasana ho antsika na anankiray aza ny toerana eo amin'ny zavatsarotra. Tsy tiany atahotra na ho ankivy amin'ny famelezana feno hafetsena ataony mena rano ireo izay miezaka ny andresy. Hoy izy manao hoe matokia, izao efa naharesy an'izao tontolo izao. Azontsika atao tsara ny hanana fifaliana sy herim-po miaraka amin'ny generaly tahaka an'izany izay hitarika antsika ho amin'ny fandresena. Fantany tsara ny ady fa tsy maintsy miady avokoa izay rehetra mifandrafy amin'ny Satana. Apetrany eo anoloan'ny mpanaradia azy ny drafitry ny ady dia avy eo asehony amin'izany mampiavaka sy ny fahasarotany izany. Ary ihany koa ampitandremana izy ireo mba tsy hiditra ao amin'ny tafiny raha tsy efa nikajy ihany koa ny saran'izany ady izany. Lazainy amin'izy ireo fa ny fivondronan'ny ratsy anankiray manontolo mihitsy no manohitra azy ireo ary asehony amin'izy ireo ihany koa fa miady ho an'ny tontolo tsy hita amin'ny maso izy ireo ary tsy olombelona fotsiny ihany no mandrafitra ny tafiny. Manome toka azy ireo anefa Kristy fa misy fanafana ho an'izay rehetra maka toy ny baikony. Raha miandry ampahatokiana ny baikon'ny kapiteny ireo mialamelan'i Kristy dia azo fahombiazana izy ireo eo amin'ny ady ataony amin'ny fahavalo. Mety ho betsaka ny tsy fahatanteran'izy ireo, mety ho betsaka ny tsy fahatanteranao saingy raha tsapanao ny fahalemenao ary raha mangataka ny fanampian'i Kristy ianao dia ho fahombiazana tokoa eo amin'Andriamanitra. Vonona mandrakariva i Jesosy ny hanazava ny aizina ao anatinao ao sy handresy ny mahampanoto anao. Ireo izay miady ho an'i Kristy dia miady eo mason'ny olona rehetra ny an-danitra ka tokony ho tena miara-mila tsara isika tsirairay avy eto. Tokony tsy ho kanosana noho izany, tokony ho jerena ampahakitokiana sy ampinoana ny fahavalo tsirairay ka ilaza tokoa isika manao hoe miady ny ady tsara ny finoana izahay eo ambany fitarihan'ny hery mahefa ny zavatra rehetra satria velona Kristy mpamonjy anay dia ho velona ihany koa izahay. Amen. Vavaka isika, misaotra anao izay rehony amin'izany teninao izany. Mangataka aminao tokoa izahay mba hanovo hery anay tokoa fa ny mijoro ao anatin'ny ady ianao ilay kapiteninay lohebe ny tafikay no hojerenay. Ianao efa nandresy an'izao tontolo izao, azonay antoka ny fandresena raha miankina aminao tanteraka izahay. Omeo anay ny fahasahiana sy ny zotom-po rehetra amin'ny alalan'ny fanenao masina hanosika anay hiandany amin'ny tsara mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen.